fahitafaraka aminao indray zahay eto amin'ity fandaharana ity miarahaba tonga soa eto amin'ny fandaharana indray efa hatramin'izoma moa isika dia efa nanaraka hatrany izy fandaharana izao ka ho toyany mialohan'ny andraisantsika amin'ny paster Arfid andeha isika hiaraka hivavaka indray. Tsara indrindra sainy an-danitro mankasitraka anao noho ny amin'izao fotoana izay nomenao anay ahafahana mianatra ny tenao izao kanefa tompo mialoha izany mangataka anao hanokatra ny fony izay vahoaka miaino izao afatra izao izany hoe sangatahany amin'ny anaranao Jesosy amen. Wanai
mitoy zanytsika eo amin'ny firesahana mahakasika ny fomba vavaka satria tena zava-dehibe izy io ary izay no mampatonga ny hoe mila resahana satria amin'ny akapobeany dia tsy tena mahita fahafapo ny akamaroan'ny mpino ny amin'ny hoe fahatsapana valim-bavaka na ny vavaka izay atao ary izay indrindra no ampiniantsika lalina mahakasika an'ity fomba vavaka ity. Zao no ambaran'ny Jeremia. Jeremia toko 13:10. Jeremia toko 13:10. Mandrenesa ka miaino, aza miavonavona fa Jehova no miteny. Veriko dia mandeha. Mandrenesa ka miaino, aza miavonavona fa Jehova no miteny. Zay ny ambaran'ny Jeremia toko 13:10. Ny teny famaranana izay voambara ao amin'ireo fiangonana 7 ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy dia milaza manao hoe izay manantsofina aoka izy iaino izay lazainy fanahy amin'ny fiangonana. Ireo fiangonana 7 ao amin'ny Apokalipsy zany dia mifarana amin'izay teny izay. Fa ilay teny novakiana tamintsika teo zany dia Apokalipsy toko 2:7. Averiko dia mandeha. Izay manantsofina aoka izy iaino izay lazainy fanahy amin'ny fiangonana. Ny sofina dia ataova ahafahana mandre feo fotsiny. Fa ny mamantatra izay ambaran'ny feo dia ao amin'ny fatsiny atodoha. Rehefa ampy sy mazava tsara ao an-tsaina ny afatra voaray voafaka mibaiko ny saina anatanteraka izay voambara tokony atao. Averiko le mandeha ilay teny. Rehefa ampy sy mazava tsara ao an-tsaina ny afatra voaray voafaka mibaiko ny saina anatanteraka izay voambara tokony atao. Ny saina zany no mibaiko fa tsy ny toe-javatra. Hoy ny fanambaran'i Kristy ao amin'ny Jaona toko 4:12. Jaona toko 4:12. Izao ny fahazavana izao tontolo izao. Izay manaraka tsy mba andeha maizina fa anana fahazavana. Averiko dia mandeha. Izao ny fahazavana izao tontolo izao. Izay manaraka tsy mba andeha maizina fa anana fahazavana. Ara-panatanteraka ny vavaka fa tsy fombafomba na fomba firesaka mahazatra fotsiny. Noho izany, ny saina no mibaiko fa tsy ny toe-javatra. Raha miresaka ara-panahy zany dia ara-tsaina no ivony. Koa raha miresaka ny Baiboly manao hoe miova amin'ny fanavaozana ny saina dia mahakasika ny retsika iray manontolo izany. Zao nambaran'ny Marka toko 12:13. Koa tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra sy ny sainao rehetra ary ny herinao rehetra. Averiko ilay vaky teny. Koa tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra sy ny sainao rehetra ary ny herinao rehetra. Marka toko 12:13. Ny maizy ny olona iray manontolo no resahana eto. Zao ny fanambaran'ny Ellen White. Mifeny vatana iray manontolo ny saina. Ny fihetsika rehetra na ratsy izany na tsara dia mianga avy ao amin'ny saina. Ny saina no miankohoka amin'ny mpahary. Ireo retsim-pandeha ao amin'ny atidoha izay mifandray amin'ireo taova rehetra amin'ny vatana no fitaovana ampiasain'ny mpahary ifandraisana amin'ny olombelona sy asana eo amin'ny fiainana. Ny herinaratra mifanaretsaka amin'ny alalan'ny ozatry ny atidoha izay mifandray amin'ny tena manontolo no hany fomba azahoan'ny lanitra mifandray amin'ny olona sy asany amin'ny fiainany anatiny lalina indrindra. Verikely izay teny izay. Ny herinaratra mifanaretsaka amin'ny alalan'ny ozatry ny atidoha izay mifandray amin'ny tena manontolo
no an'ny fomba azahoan'ny lanitra mifandray amin'ny olona sy asany amin'ny fiainana anatiny indrindra. Ny fanamafisana ny mahatempon'ny fanamasina antsika dia maneho mibaribary fa efa nomena ny olombelona ny toerana ahafahan'i Kristy mitoetra ao anatin'ny olombelona. Ny nananganana ny fitoerana masina nataon'i Mosesy tany amin'ny testamenta taloha dia milaza mazava tsara ny antom-pisian'ny fitoerana masina. Dia zao nambaran'ny Eksodosy 5:20. Eksodosy 5:20. Ary asaovy manao fitoerana masina ho ahy izy dia olona eo aminy ao. Izany teny izany dia milaza ay zany a ilay fitoerana masina dia ho fonenany Bary. Ny testamenta vaovao kosa dia mamaritra mazava tsara io tempolon'ny fanamasina io araka ny fanambaran'ny Baiboly. Moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tempolon'ny fanamasina izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra ka tsy tompon'ny tenanareo ianareo. Korintiana voalohany 4:9 averiko ilay teny. Moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tempolon'ny fanamasina izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra ka tsy tompon'ny tenanareo ianareo. Andeha hiaino feokira isika ary ao aorianan'izay dia hiditra amin'ilay fotoana anaovantsika fisaintsainana izany. Anazarana antsika eto izany fa nitadidalina izay omena dia mila saintsaina sy mila hitrena ary izay mampatonga ny hoe tsy lavana izy mba hananana fotoana tokony hanana fotoana lavalava indray. Ny fotoana lavalava ananantsika zany dia io fisaintsainana io andinihana ny teny izay voaray ka amin'ny alalan'ny fanontaniana no anatanterahana izany fisaintsainana izany. Inona ny tsapanao rehefa mivavaka ianao? Inona ny tsapanao rehefa mivavaka ianao? Fanontaniana faharoa, mety mahatsapa ve ianao fa misy fahazaranjarana eo amin'ny fomba fivavaka? Mety mahatsapa ve ianao fa misy fahazaranjarana eo amin'ny fomba fivavaka? Ny mahatonga ny tsy fiovana dia satria tsy mahatsapa fa misy zavatra tsy mety na fahazaranjarana fotsiny. Fa rehefa mahatsapa izay vao afaka hanapa-kevitra ny ka eto izany dia mitarika anao mba eritreritra lalina dia ny saintsaina lalina izay. Rehefa avy manao fandiniana sy misaintsaina lalina ianao dia andray fanapa-kevitra ianao inona ary no tokony ho atao. Ary tombotsoanao ny manatanteraka ny dingana famandrinan'ny 70 andro ety. Raha mitojo sy mikiry ary tonga dia manatanteraka ny zavatra mazava ao an-tsaina ianao dia hitondra fiovana io. Dia anasanao hanondrika anao fa hivavaka izy. Rainay izay any an-danitro ianao ilay raina ny lanitra sy ny tany tombotombataka ny mpanjaka may fanjavatra hatrea atolotra ho anao ihany ny dera ny laza ary ny voninahitra mandrakizay ny tsy fafezanay ny fisainanay ka mahatonga anay notana trano tany nafona aminao zanaketry. Misaotra anao Jesosy satria manome fahazavan-tsaina indray ianao amin'ny fomba fivavaka. Hay ny fanahinao masina no manazava ny saina hitarika ho amin'ny fandraisana fanapa-kevitra. Afao anatina fahazaranjarana fotsiny izay Jesosy. Afao anatina fiheverana fa afa-po rehefa manateka ny vavaka kanefa tsy misy zavatra miseho amin'ny fiainanay ary tsy misy zavatra tsapa ny anaty any. Ka zavatra mifanohitra amin'ny fahatsapana tianao ihainanay ny tsapa dia izay mampatonga anay mahatsapa hoe mijaly ory ary na miantom-bavaka ary dia lasa mirona amin'ireny zavatra ireny. Koa ilay fahazavan-tsaina avy amin'ny fanahinao masina ny zava-misainanay fanametakana sitrapona ara-pianakavina izany ka hitondra fanavaozana amin'ny fiainanay ny fifandraisana aminao tononona sy angatahana amin'ny ananao tsy ho tsy tia mivavaka. Amen.